manodidina ndraiky 20 dolary eo no mbola tsy ampy ikarakarana ny fifidianana kominaly. Ny ampahany betsaka amin'ny vola eo ampelantanana nefa tsy azo ampiasaina intsony, efa dila ny fehim-potoana na ahafahana nikitika izany no ny fahatarany fikarakarana ny fifidianana. Olana vaovao hafa indray, ankoatra ny tsy mbola fisiany lalàna mazava hoety manatateraka ny fifidianana ary mamaritra ny andraikitra sy ny momba ny fahefan'ny olom-boafidy hatramin'izao. Ankilan'izay, amin'ny volana janoary no ijoro ny rafitra vaovao isony senita amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Fampiasan'ny fahefana mpanatateraka vola hoenty mividy ireo solombavambahoaka andany ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsiana raha ampitso. Io indray ny resaka mandeha eny amin'ny anteny meram-pirenena androany. 10 ariary isan'olona no re fanomena ireo solombavambahoaka izay nilaza tamin'ny ampahany betsaka fa tsy nandray izany. Mariny koa anefa ireo depute no nilaza fa tsy afaka nandinika tsara no fotoatin'ilay lalàna momba ny teti-bolam-panjakana ity no ny fahateren'ny fotoana. Fampanaran-dalàna ny varotra tsy ara-dalàna. Fepetra manokana no ndraisin'ny komina Antananarivo renivohitra mandohetra ny rehetra izay ny tanjona ampitomboana ny vola miditra amin'ny komina. Mahery ny 420 tapitrisa ariary isam-bolana farafakely ny vola very ho an'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny firobirobony ny varotra tsy ara-dalàna. Zavatra maro no potika atao Mahajanga androany maraina noho ny fitokonan'ny mpianatra 20 eo. Nidina an-dalambe izy ireo, ny folakandro teo voafehy ny mpitandro filaminana izany. Ary farany any ivelany, efa 700 namony ainy omaly tao anatin'ny horohorontany tao Pekin. Tao anatin'ny 70 taona, ity no horohorontany lehibe indrindra ka namoizana olona marobe. Miantso fanampiana ny filosinoa amin'izao fotoana izao. Ny andindininy avy hatrany. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Lalao, ina vaovao fandehasanao zany. Manahoana andehanao re abonnement Canal Plus sao tsy mahita série eo. Vaty koa manaraka baolina dia sao taraiky eo. Fa maninona renao ny membobisety miampita fotsiny dia efa vita ry abonnement. Ahoana? Hitanao ry zao misy point de recharge Canal Plus. Raha vao mahita ray ohatrany io dia efa afaka amin'ny série abonné ao. Aisa, zany rehefa mandao vola eny amin'ny point de recharge Canal Plus ianao dia alaivony taremarika 410 eo amin'ny carte ao anatin'ny décodeur anao dia entinao fotsiny vola tokony aloha arakaraka ny abonnement anao. Manatona fotsiny point de recharge Canal Plus dia efa vita. Ndao ale Manomboka izao afaka manatona point de recharge Canal Plus ianao rehefa anao ray abonnement Canal Plus. Manitra sy mandroatra reky izy na sasalambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony MAC sady mampalefaka ny hoditra. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony MAC. Vovon-tsavony MAC, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Miarabantsika rehetra manaraka ny fahitalavitra kolo amin'izao takariva izao. Manasanao ampanajana tomboka anaraka ny fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra kolo hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no anomboantsika izany. Manjavozavo ankehitriny hoe inona marina no tena olana raha efa nofaritana tao anatin'ny PASEM fa misy ny vola hanaovana ny fifidianana kominaly. Mijanona olana indray irasikeo ankehitriny vola mitetina 7 tapitrisa dolara no mbola tadiavina ho nisy tenan'ny PNUD androany 7 tapitrisa ny fitambaran'ireo vola ao anatin'ny PASEM ankehitriny. Etsakilan'izay ny senita miandry ny fanapakevitry ny fitondram-panjakana makasika indrindra ny vola efa nalohany'ireo kandida ho ben'ny tanàna tamin'ny taona 2020. Erinirina arabary no mitratra ny andindininy.
raha tsy hivina ny fahina amin'ny roapolo ny volana jona teo ny solotena ny vondrona eoropeana Leonidas Tezapsidis no nilaza fa tsy tokony olana intsony ny resaka vola amin'ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly alohan'ny faran'ny taona 2024. Ny resaka lalàna no notsindrin'izy ireo ny tokony ametrahana azy aingana. Izao anefa tsy izany indray no miseho fa mbola mila mitady manodidina ny $7 va ho afaka manatanteraka izany fifidianana kominaly izany. Antony ireo diso paikady ny fanjakana malagasy noho ny fiamoran'ny fifidianana ka tsy ahafahan'ny mampiasa ireo vola efa nisy teo aloha intsony. Ny fifanarahana tamin'ireo mpamatsy vola toan'ny Japon izay efa lany daty ny volana Jolay teo. Toy izany koa ny avy amin'ny SADC mitetina $7,500 izay efa ny volana Aprily farany teo no tapitra ny fetrandro nahafahana nampiasa izany. Mais on n'a pas pu rassembler 100% du financement. On estime à 11 millions le budget nécessaire pour... Tsy mbola voangona 100 ny famatsim-bola, $250 ny vola eritreretina anatanterahana ny fifidianana kominaly. Hatreto anefa isika mbola tsy manana fa tsy 4 tapitrisa ary ny ampahany betsaka amin'ireo no tsy azo ampiasaina intsony aoriany ty faran'ny taona ity. Raha tsy vita alohan'izay ny fifidianana, tsy maintsy mbola miandry ny fankatoavan'ireo mpamatsy vola indray ny amin'ny ahafahana mampiasa ny volan'izy ireo. De décaler le financement et donc de reverser ces fonds pour la tenue des élections en 2015. Eo amin'izay resaky ny tsy fampiana vola anatanterahana fifidianana kominaly izay hatrany, fanontaniana no napetraka ny filohan'ny senita ny amin'ny vola izay efa nalohan'ireo kandida ho ben'ny tanàna ny taona 2024. Misy ilay vola izay efa nalohany ilay olona nilatsaka ho ben'ny tanàna tamin'ny 2010 ahoana ny ataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ireo moa ve ametraka lalàna ny fitondram-panjakana malagasy androany hoe ekena ny vola fanalohan'ireny olona reny dia raha anao ilatsaka ho ben'ny tanàna izy dia reny volany reny zany ho azo ekena ve ho raisina efa participation zany amin'izay vola ho alohany raha ilatsaka ben'ny tanàna izy ahoana ny fandehan'izay faharoa raha ohatra ka tsy ekena reny moa ve ho alohan'ny fitondram-panjakana malagasy ny volan'ny reny olona reny satria riska ngeza be reny tsy ho adino fa rehefa tonga ny fotoana déposen'ny candidaturany dia mety ilaza le olona hoe izay efa nandoha vola dia izay tsy andoha vola ntsony ary ampisy olana amin'izay fotoana izay. Mampamentra mpanotaniana araka izany ny mikasika ny hoavin'ny fifidianana kominaly. Ankilany tsy mbola misy ny volavolana lana avy amin'ny fanjakana. Andaniny ny mbola tsy fampiny ny hoentim-manana amin'ny fanatanterahana izany. Raha tsy hivona ny volana janoary izao no tapitra ny fimpitoana isan'ny senita. Io marain'io no nivory izy ireo teny amin'ny CCI Vato ny amin'ny fametrahana ny rafitra vaovao izay isolo azy amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Fa eo mbola makasika izay pejin'ny politika izay hatrany dia tsy niova amin'ny heviny hatramin'izay ny antoko DIM tsy anohitra ny fitondrana saingy mitaky kosa ny fandraisana fipetrany amin'ny fodian'ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana eto Antanindrazana. Fipetra moa izay mbola tsy feno hatreto raha ny fanazavan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Etsik'ilan'izay ireo antoko sy vondrona politika eto amintsika toy ny Mampara sy ny HVM dia ny safidy ny tsy aneho hevitra makasika indrindra ity resaka ity. Erinirina Rabaretrano no mitatitra ny andinindininy. Tsy mbola naray toromarika ivadika ho mpanohatra na hanao hetsika hafa ny tim hatreto aloha miaradia amin'ny filoham-pirenena izy ireo saingy mandonda tabatra kosa fa misy fanarahana tsy voahaja tao. Mbola tsy tonga amin'izany tsika amin'izao fotoana izao. Tsy dia mbola misy an'izay resaka hoe consigne ataovy an'izao na ataovy an'itsy rehefa misy ny fifanarahana tokony arahana dia tokony ezana izay natanterana azy mba tsy isin'ny zavatra hafahafa izay mety hitranga aoriana. Amiko efa zava-dehibe ny fisin'ny fifanarahana amin'izy amin'ny rahalany amin'ny fiara-miasa mpandrosoana ny firenena ary zay no irariana eto amin'itiky Madagasikara. Mazava kosa nefa fa tsy mahatoky 100% ny fitondram-panjakana ankehitriny intsony Marka Ravalomanana na dia miezaka ny mandamindra azy ireo mpombazy eto an-toerana. Teboka maromaro no nambarany sabotsy teo, isan'izany ny fanakianana pavemaso ny fitondram-panjakana sy ny zava-bita, ny momba ny pasport ary ny fanakianana ny ministra ny raham-bahiny malagasy. Menatra na dia mihaino fazarasa. Ito hoe voren'ny volana ny teo dia tamin'ny miatasio hoe tsy natao amin'ny ankapobeny masina akory ny mpampivatam-pirenena fa dia akapaka amin'ny association.
amela sy teny andrany raha tsy aivina asongadiny fitondram-panjakana ankehitriny fa tsy mbola feno ny fepetra ahafahan'ity filoha teo aloha ity miverina eto an-tanindrazana ny malagasy 20 tapitrisa raha teo ny lahara-pahamehana ao iny filoham-pirenena nanamafy hevitry ny fanjakana iny ministry na raha mba iny malagasy ny 7 jolay farany teo tsy manakanizaniza ody fa miandry zay zavatra zay zany dia ao anatin'ny feuille de route koa dia milaza hoe toutes les conditions doivent être réunies ka angamba matoa mbola tsy tonga amin'izay tanjony zay dia mety hoe toutes les conditions ne sont pas encore réunies amin'ny hoe fanomanana atsakany sy andavany ny fiverenana inona fepetra ohatra hoe mitondra inona ho an'ny firenena ny fodina amin'izao fotoana anakorotana sa tsy anakorotana azo antoka aloha izany fa mbola tsy ho atoato ny fidiny ny filoha teo aloha raha ny zava-misy ankehitriny no jerena tsy fantatra ihany koa nefa na fifandrifinjavatra na ahoana fa na ny mapary na ny atoko HVM na ny avy eo anivon'ny ministerana rahambahiny dia samy nanakaty mbaravarana avokoa raha nanontaniana mikasika iny fanakianana nentin-dravalomanana marikina androany itodika eny Tsimbazaza kosa isika ao anatin'ity fanadihadiana ity namiraina ny masotsivana amin'ny fifidianana ireo solitena roa ny anteny miram-pirenena ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC izany tapaka fa isokatra ho an'ireo rehetra manana diplôma maîtrise sy traikefa 5 taona ny firotsahako fidiana andininy makasika izay indrindra tamin'ny akapobeany no nasipanivana tamin'ny tolokevitra no volavolainy ny komite ad hoc anomboka rapitsy moa ny fametrahana ny taratasy filatsahako fidiana eny amin'ny anteny miram-pirenena sitraka Ravonarson no mitatitra ny andindininy andininy 3 no nofotorany adievitra tao amin'ny anteny miram-pirenena momba ireo masotsivana amin'ny fifidianana ireo solitena roa ny anteny miram-pirenena ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nampidinina ho 20 taona ny taona ambany indrindra nireo kandida ilatsaka ho fidiana raha noferana ho 17 taona ka hatramin'ny 15 taona izany nasipanivana toy izany ihany koa ny mikasika ny traikefa nanan'ireo kandida sorona arak'izay tratra ny fahazahoan'ny olona hirotsaka ho fidiana ka ny masotsivana voalohany amin'izany dia ny fananana ny mari-pahaizana maîtrise amin'ny droit privé na droit public sy IEJ na diplôme mitovylenta aminy ny fananana ny traikefa 5 taona eo no amoraina izay masotsivana momba ny traikefa nanany kandida izay raha ny tolokevitra avy amin'ny komite ad hoc no feran'izy ireo 10 taona izany manoloana ny fisokafan'ny firotsahako fidiana ho an'ireo olona ivelany anteny miram-pirenena tsy isan'ireo masotsivana nomena lanja ny foronana arakevitra politika sy ny fisian'ny kandida avy amin'ny anteny miram-pirenena raha nambarany filohan'ny anteny miram-pirenena androany io asa io dia asa teknika lalàna no ikirakiraina eo ka midika zany fa ilay masotsivana anankiray lazainareo teo na dia ho isy arangamba dia tsy izay ny tena iankinana anomboka rapitsy ny fametrahana andreo antota taratasy filatsahako fidiana ka hatramin'ny alakamisy izao ny zoma ao avy izao kosa no anatanterahana ny fifidianana manana 10 minitra avy ireo kandida anao fampelezan-kevitra amin'izany fifidianana izany itovy laharana amin'ny mpanolontsaina avo ao amin'ny HCC ireo izay olany isolitena ny anteny miram-pirenena eny Ambohida fa rehefa miresaka ny vaovao eny anivon'ny anteny miram-pirenena izay hatrany dia noho ny amiana tsy manam-potoana firy nandiniana ny votoatin'ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana nasipantsina ireo solombavim-bahoaka irosorona rampitso anefa ny fandaniana izany efa nandeha indray anefa tamin'ity androany ity ny resabola 10 ariary isan'olona andaniana izany teti-bolam-panjakana nasipantsina izany nisy teboka maromaro moa nasongadin'ireo solombavim-bahoaka sendra anay ka izan'izany ny etra alaina amin'ny karaman'ny mpiasa rehetra ny andindininy rapitso no olaninana tsy ny teti-bolam-panjakana nasipantsina tsy ny solombavim-bahoaka rehetra nefa no afaka nandinika izany ara-potoana maro ireo solombavim-bahoaka no tsy mahalala na dia ny farafakely ny tokony ho fantatra aza akoatra ny teboka vitsivitsy izay ifampiresahany samy depute isan'ny manana staff teknika efa nandinika ity resaka teti-bolam-panjakana ity iraha sy manana Paul Bert avy amin'ny mapara raha ny fanazavany maro ireo tokony mbola ifandresen-dahatra sy ovaina raha ny nambarany iraha amin'ireny ny resaka etra raha ny tena marina zany misy discussion be dia be satria ohatran'ny hoe loi de finance manasaziny mahantra kokoa le izy
ohatrany misy terme bebebe zany hoe ny karama kely mbola latsaka simika zao efa ando impôt. Omary ve ny solombavambahoaka tsy hanangatanana rapitso ny azo antoka aloha dia ho feny ny quorum ahafahana mifidy ny tombony isan'ireo solombavambahoaka ny vorona nomboka androany. Efa nandeha tety ihany koa anefa ny resabola ary ny faniliana tahaka andre matetika ety izany. Manamarina ny fisiany izany ny solombavambahoaka raha Mahery John Nahaja. Zavatra hita moa zany dia maika satria maika mila vola ny gouvernement mpanatateraka anaovana azy dia alefa le izy. Eo amin'ny fahalaniny amiko misy ny tsy fangararana satria ohatra ny misy ihany ny fomba fanao taloha pratika taloha ny tena momba efa parlementaire taloha tao zao dia nisy ampahana vondrona solombavambahoaka nomena vola tsokosoko nomena 500,000 ariary. Voatontonina trany ny HVM rehefa misy ny resaka fizaram-bola ao amin'ny anteny meram-pirenena. Nitsipaka ny fisiany izany ny solombavambahoaka avy amin'ny hery vaovao ny Madagasikara. Zavatra foronina zany fa tsy misy an'izany ary tsy naheno zay ary tsy nahita ary tsy mahafantatra ary sahanay député ny HVM rehetrarehetra ny manamafy fa tsy misy izany. Tsy voalohany no nahenoana resabola tahaka izao tetỳ amin'ny anteny meram-pirenena. Voalaza fa nisy ny vola nozaraina tao amin'ny androm-panjakana io nahafahana nanangona ireo soniandreo solombavambahoaka tamin'ny resaka fifadiam-pitokisana ny motion de censure. Toy izany ihany koa tamin'ny fifidianana ny bromaritry ny anteny meram-pirenena. Iray andro mialohan'ny andaniana ny lalahy feno teti-bolam-panjakana sy mpanitsina miverina indray ity resabola ity. Toejavatra izay heverina fa tafiditra ao anatin'ny katsikatsi politika isorohana ireo adievitra manodidina ireo tepoka ao amin'ny lalàna mifeny teti-bolana sy mpanitsina raha toka mitombina izany. Fa makasika kosa ny fampihavana pirenena dia tokony samy atsapa ny andraikiny amin'ny olana misy eto amin'ny firenena ny tsirairay. Izay no ahafahana mamitraka indrindra ny fampihavanana marina. FDP nivoaka nandritra ny fampitoviana fijery amin'ny fampihavana pirenena sy ny fanorenana ifotony. Hatreto tsy misy ny fampiarana mazava ireo foto-kevitra tapaka tao anatin'ireo atrikasa sy fiaonana rehetra ECC2 makasika indrindra izay fampihavana pirenena izay. Antony nanaovana indray ny atrikasa notarian'ny vondrona Antanimena tetsy amin'ny falida izay ifarana rampitso. Ny andindininy. Mpandray anjara anjatony avy any fotony no samy namoaka ny heviny mikasika ny fampihavana pirenena eto Madagasikara. Raha nitaratra tamin'ny adievitra ny ainga-teny Antanimena nandritra ny tapakandro voalohany nanaovana izay adievitra izay tsy matokony rafitra fampihavana eto Madagasikara ireo mpandray anjara. Tsy nanafina ny aya amin'ny fanaovana fivoriana petatoko ireo mpikatroka. Na nitaratasy na ndrondo na izao editsika hevy zao arany minona reo an'izao teneniko zao fa synthèse iny efa mety vitany ambadika any fa vitany ambadika any synthèse io fa mody hoe lalovina fotsiny zany le vahoaka izy fa araka le tenenilena manateo kokoa moa dia hoe maninona raha ohatra ka tenenina le tena marina hatramin'izay manko marina tsy tenenina mihitsy na ny resaka tamin'ny 72 na tamin'ny première république tamin'ny fampanjaka tokony ezahana azafaina zany fa raha vao tsy izany manomboka mazava tsisy zavatra mazava zany eto Madagasikara. Loha hevitra telo no niajiana hevitra ho amin'ny fametrahana ny fampihavanana izay. Misy ny jeritodika ho an'izay efa natao hatramin'ny fotoana rehetra nisian'ny olana ara-politika teto Madagasikara. Nijerena ihany koa ny fahavononan'ny fanjakana anao izany fampihavanana izany mihatehatra amin'ny fahavononana izay raha teo ny mpikarakara ny hetsika. Ka matoa zany ny eo amin'ny fitondrana izay teanao lizy tsy afaka manao lizy misy olana angambany. Fa zay kosa dia miteny hoe tsy fanaovana lalana iny dia efa zay zany natao hoe fampihavana pirenena na fitokana arakasa ty dia hoe zay no izy fa tsy tokony hiditra lalandalina koa araka fanazavana nomeko teo. Samy manana andraikitra amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ary samy manana anjara tokony hoentina amin'ny fampihavanana ny mpaona politika tsirairay hoy ity vondrona ity. Antony ankasitrahan'izy ireo ny fampihaonana ireo filoham-panjakana efatra eo ambany ny fiahin'ny FFKM. Nijerevana ifotony zany hoe inavy ny atoantony ianao manokana tamin'ny anao teo inona ny olana ny ato koa zany dia jerevantsika eo zany zay fomba entina anatsarana le ho avy fa tsy tokony misy ifanilika ny ilaza hoe ianina ny tsy mavoa ty mavoa fa mety misy atao hoe obstacle structurel angambo na aty amin'ny toe-tsaina na amin'ny rafitra na amin'ireo lalàna samy hafa reo.
misokatra amin'ny fiaramiasa amin'ireo rehetra voalaza ho isan'ny mpampiavana ankehitriny ity vondrona an-tanymena ity. Raha ny fanazavana azo tsy misy ifandraisany mivantana amin'ny FFM na ny CRN na ny profesora Zafy izy ireo sainginy laza kosa fa hanolotra fehi-kevitra hivoaka eto eo ampelatana ny FFKM. Vaovao makasika ny toe-karena kosa indray no anivozantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Manary vola mahery ny 420 tapitrisa ariary isam-bolana farafakely ny komuna Antananarivo renivohitra amin'ny firoboroboany ny varotra tsy ara-dalàna. Ny famerenana amin'ireny mpivarotra ireny anaty tsena no dingana fampanaran-dalàna azy ireny. Tafiditra indrindra moa ao anatin'ny teti-bola-panjakana Nasipantsina ny fantarana ny ambaindahany kitapo-bola-panjakana amin'ny alalan'ny fampanaran-dalàna ny sehatra tsy ara-dalàna. Ildasy Njono mitatitra ny andindininy. Maro ny sehatra tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Raha ny antotanisana voaka ny crème farany manodidina ny 3,900 ny orinasa miorina eto Madagasikara dia amin'ny sehatra tsy manara-dalàna io avokoa ary mamelona olona mahery ny 4 tapitrisa izany hoe 900 ny olona anatin'ny salan-taona iasa eto Madagasikara izany sehatra izany. Goavana indrindra ny sehatry ny varotra ary manano sarotra ho an'ny komina ihany koa ny fampanarahan-dalàna azy ireo tato anatin'ny taona maro. Tafiditra ao anatin'ny fampidirana ny mpivarotra amoron-dalana ao anatin'ny hoe asa matiana tokoa ny komina amin'izao fotoana izao. Misy ireo tetikady anisan'izany ny fanentanan'izy ireo voalohany indrindra fampahafantarana azy ireo araky ny lalàna hoe tsy manara-dalàna zany ny fivarotana eny amoron-dalana. Ka tafiditra ao anatin'izay indrindra tsika zany manao fanisana zany ho an'ireny mpivarotra amoron-dalana ireny, isaina ry zareo dia entanina ry zareo hoe any anatin'ny tsena ihany ny varotana. Eto an-drenivohitra manodidina ny 5,000 eo ireo mpivarotra tsy manara-dalàna voaisany fiaditsiana ny tanàna hatreto. Araka ny fanazavana, misy amin'izy ireo no avy any anaty tsena ihany no manamaro isa ireo tsy manara-dalàna. Misy araka izany ny fepetra manokana noraisina tato ato amin'ireo mpivarotra amoron-dalana amin'ny fandoavana ampan-tsena. Raha ny amin'ny mampivarotra tsy ara-dalàna azy izay zany aloha zany dia hoe tsy azo akana tikery zareo. Kanefa moa zany no nataontsika hoe misy situation exceptionnelle dia mialatsiny amin'ilay teny vahiny dia misy fotoana zany nakana tike izy ireny satria hoa fantatra fa ny ankabeazan'izy ireny dia mpivarotra ao anatin'ny tsena ihany no mivoaka. Dia izay zany nasafahanay hoe aleo aloha zareo zany aloha akana tike ampafantarina azy hoe ohatra izao zany hoe varotra ara-dalàna zany mandoa aba ara-dalàna. Misy karazany telo ny aba alohan'ny mpivarotra amin'ny komina. Tapakila 200 ariary ho an'ireo entana mora simba sy lo toy ny voankazo sy legioma 700 ariary, ho an'ny boky ary 500 ariary ho an'ireo entana tsy mety simba toy ny lamba sy ny kiraro ary ny kitapo sy ny fitaovan'ny mpianatra. Araka ny kajikajy tsotsotra, raha toa mandoro 200 ariary isan'andro avokoa ireo mpivarotra 5,000 voalaza fa tsy manara-dalàna ireo, ahitana fiakarany 420 tapitrisa ariary isam-bolana ny kitapom-bolan'ny komina farafakeliny amin'ny vola very noho ny varotra tsy manara-dalàna io. Itodika lafim-baovao hafa kosa isika taoriany ny fivoahan'ny latsoratra ao amin'ny rubrika juridika ny gazety La Tribune de Diego mikasika indrindra moa tsy fahafapon'ny olona amin'ny asan'ny notera nametraka fitoriana ilay notera fanalambaraka no nanenjehana ny gazety La Tribune de Diego amin'ity raharaha ity no tanterahina zao ariva zao ny fisehoana voalohany teo amin'ny fitsarana sy ny fakana ambavany any Gilbert Rakotondrina talian'ny famoahany izay gazety La Tribune de Diego izay andrasana ny toyiny izay raharahany amin'ny faritra izay. Fa rehefa miresaka vaovao paritra izay trantsika dia any Mahajanga kosa tranombarotra ampolony no voaroba androany tao Mahajanga vokatry ny nataony andian'olona izay voalaza fa mpianatra mpanao grevy araka ny loharanom-baovao maro avy any an-toerana. Noho izany ary dia nisy ny fitorahana fiarakodia fiaran'olona sy ny fandrobanana ny tranga tamin'ny toerana maromaro rehefa nidina an-dalambe ireo voalaza fa mpianatra ireo nisotra antsakany sy andamany kosa ny fampianarana hoy ny tompon'andraikitry ny université any toerana androany. Ny andininy potika ireo fiara sendra ireo mpanao fihetsiketsehana vaky ny fitaratra voaroba ny auto radio ny orory voamaraina tao atapon-tanàna Mahajanga androany. Voalaza fa mpianatra nitarika grevy no nanakirotana sy nitarika ny fandrombana. Fiara enina teo ny simba ary olona roa no naratra.
tranombarotra maromaro kosa ny voaroba magazay sy mpivarotra moron-dalana. Rehefa dalo tsy mpianatra za pototeny jiaby entana vilava telefony etazy zay maka volan'olo e volan'olo ny nezany zay zao zany ny angatana io dia mpianatra ny université manefa ny volana netana satria entanay voavela dia lasa ny jiaby miaraka amin'ny carton rehetrarehetra zay namena rehetrarehetra zay zany tsy manaky mpianatra ny kira satria izy mitarika grefy mangalatra eto mazanga. Iny atao zavatra very telefone na radio ordinateur accessoire ray manontolo tapitra very zay ireo jiaby reo ny distrika rehetrarehetra mbany vilava ray manontolo zany a misy maratra aby reo moto vaky vitrine vaky entana jiaby lasany izy manana meso manana basy manana vato reo marobe reo zany a tsy diany lahatra ny dian'ireo eto aminay fa diany angalatra maraina. Tetsakilan'izay nandeha araka ny tokony ho izy ny fampianarana atao amin'ny oniversité Mahajanga hoy ireo tompona andraikitra any an-toerana. Voafeny mpitandro filaminana ra-potoana ny fihetsiketsehana na dia teo aza ny fahasimban-javatra. Ny oniversité dia mandeha ihany ny fampianarana ary ny tanàna moa zany amin'izao fotoana zao zany dia sorana moa ireo mpitandro filaminana zay nanao hainy tsy ho zavatra zany tamin'ny fitandrona filaminana fa dia efa milamina moa zany amin'izao fotoana zao ary ny fampianarana amin'ny oniversité Mahajanga dia mandeha ihany. Na dia zay tena Mahajanga dia tena tsy mahazo tsara hoe inona tena takiany zareo satria miovaova zany hoe arakaraky ny fotoana zany zavatra takiany zareo mbitika androany zany zavatra hafa rapiso indray dia zavatra hafa ka dia na dia zahay zay tena tsy maharaka tsony hoe inona marina zavatra tena takiany zareo zany. Mazavazavatra eto ny tena fitakian'ny mpianatra marina ve izy ireo sa olona voakarama anankirontana 720 ireo ny grevy sy nandravarava androany maraina ho ny mponina tany an-toerana androany. Fa makasika izay fitokonana izay trano saingy eto andrenivohitra aoriany fanoloana ireo DREN sy sefo Cisco vao isy indray ny fandraisana ireo mpampianatra FRAM raha nambaran'ny talian'ny kabinetran'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Etsakilan'izay niverina tokona indray ireo mpampianatra FRAM ary nilaza fa tsy farina intsony ny fitokonana raha tsy mivaly ny fangatahana izy ireo. Ny andindininy miaraka amin'ny Michel Arnarzona. Raha tokany ny ato andro maromaro niverina ny tokony indray ireo mpampianatra FRAM fangatahan'izy ireo tsy inona fa ny fahazoana ireo subvention nanomboka ny desambra 13 ho an'ireo mpampianatra FRAM eny amin'ny CEG ary nanomboka ny volana me teo kosa ny an'ireo eny amin'ny EPP. Eo ihany koa ny fampidirana azy rehetra izay miisa 5,7 ho mpiasam-panjakana. Ary nahatonga izay nihetsika androany ary tsy mijanona ty hetsika ty raha tsy mahafapo anay ny valiteny ataony avy ety amin'ny ministera zany hoe mahazo ny valy ny asanay tany amin'ny fanjakana. Tsy ny zany fa mikasiky ny recrutement mpampianatra FRAM zay efa niteny filoham-pirenena taoriana ny zavatra nyresahany hoe afaka 3 volana enim-bolana taoriana zao mbola tsy mivoaka ny recrutement zay tsy mijery hoe inona ny antony fa nay dia avoa zao dia zao ny recrutement maître FRAM. Nay aloha dia tsotra recruter zay mianakavy dia tsy maintsy hoe inona zany maromaritra iraisana amin'izay hoe aiza ny poste budgétaire ny ministera ahoana ny fandaminana fa ny critère anay dia hoe zay mila recruter daholo satria iarantsika mahafantatra fa amin'ny heritaona efa niteny fanjakana maimaim-poana idinina amin'ny sekolim-panjakana raha tsy zao zany recruter dia tsy ahazo vola ireo maître FRAM ireo. Raha ny fantatra nefa raha ialina ihany no raisin'ny fanjakana ary mbola tsy fantatra hoe raha oviana no hanomboka izay fandraisana azy ireo izay. Raha ny fanazavana azy teny anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fanoloana an'ireo tompona andraikitra aloha no atao laharam-pahamehana hatreto ireo ny filana maika amin'ny fitantanandra ara-panjakana ahafahana miantoka ny fanjakana tsara tantana sy niady amin'ny kolokolo amin'ny fampidirana ireo mpampianatra FRAM ireo. Ka zay le tenenina teo hoe mbola zao aloha zay satria atao ny recrutement ny DREN sy ny Cisco ngeno anao ny recrutement mbola atao aloha fanoloana ny DREN vita fanoloana DREN atao fanoloana ny Cisco voasolo ny Cisco mandeha amin'izay le recrutement fa le recrutement zareo maika be nefa sarotra be ny anao recrutement akamehana fotsiny amin'izao saropady io zavatra le. Hatreto mbola tsitsy izay marina mbola tsy fantatra izay ho fisotry ny sivana tsy fantatra ihany koa hoe raha oviana no hanomboka izay fandraisana azy ireo izay. Ny fanoloana ireo chef Cisco sy ny DREN no atao tsy ho ela mbola eo ampandinihana ireo fitakiana ataon'ny mpampianatra FRAM ireto farany izay nilaza fa mbola itokana hatrany raha tsy mivaly ireo fitakiana ireo.
Ny 520 nireo tanora manana baccalauréat no misafidy ny lalam-pifanana ho mpitandrina amin'ireo université finoana eto Madagasikara. Tsy mbola misy hatreto ny antotanisa mazava mahakasika ny isan'ireo université manana ity lalam-pifanana ity. Ray taona hatramin'ny 2 taona ateoriana vao afaka mandray ny asany amin'ny mampitandrina azy ireo. Ireo mpianatra mandraty ity fianarana ity. Yangorakoa Torsono mitatra ny andindininy. Raha ny voalazan'ny lalam-pandrenana malalaka amin'ny fanehoana ny finoana sy ny fahafahana ara-pivavahana eto Madagasikara. Mahery ny 19 ny antoko-pivavahana mijoro ara-dalàna ary misoratra eny amin'ny ministeran'ny ati-tany manerana ny Madagasikara ankehitriny. Raha mahery ny 54 ny antoko-pivavahana misy. Ray 900 ireo no antsoina hoe sekta ary ny 5 fiangonan-dehibe araka ny sokajiana azy. Iray no lalam-piofanana amin'ireo mpitandrina fa rehefa mandray ny asany no misy ny tsy fitovy-kevitra ka mahatonga ireo zanam-piangonana na mizara ho vondrana maro samihafa. Arakaraka le fahazahoan'le teolojia ampianarana eto ihany ka rehefa azony tsara le izy dia satria mitatra le fiangonana ankehitriny dia voalay daholo ihany zay afa-tsy iray vitsy angamba tsisy. Tsy vaovao no mandray ny ady atrano sy ny olana mitranga eo amin'ireo fiangonana zandrina eto Madagasikara. Resa-bola sy olana ara-pifandraisana eo amin'ny sampino ny akamaroan'izy ireny. Isan'ny vaovao nisongadina ny herinandro lasa teo ohatra ny raharaha-pitsarana izay nampiditra ponja ny mpitandrina iray no resaka fisolokiana, fampiroroana ara-tsaina ary fanalam-baraka i masom-bahoaka. Manara-masaka izany dia tsy afaka miditra an-tsehatra aza ny fitondram-panjakana. Zany mbola ao anatin'ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Raha ny fahitanay azy mbola zavatra avy ao anaty, olana avy ao anaty le izy affaire interne, ataoko fa mbola tsy dia miditra amin'izay loatra zany ny fitondram-panjakana ny ministerina tany. Ary averiko foana raha ny misy voara-pefy, indrindra fa notohinana ny filaminam-bahoaka, zay zany vao miditra an-tsehatra zany fitondram-panjakana fa iny manara-maso akaiky mikasika an'iny zany ny ministera. Sakana ho an'ireo tanora ny fisian'ireo antokom-pinoana maro samihafa. Tapitra amin'ny faran'ny herinandro lasa teo ny tao-pianaran'ireo mpiofana mpitandrina 12 ho an'ny universitén'ny Adventiste Jurcher Sambaina niaraka tamin'ireo mpianatra roa amin'ny 50 avy amin'ny sapam-piofanana fitantanana, mpitsabo-panampy ary informatika. Vaovao avy any ivelany kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Horohorontany isan'ny nampatahotra sy lehibe no nitranga tany Pekin, Chine omaly ary namoizana olona miisa 120 sy 300 miantso fanampiana iraisam-pirenena ny filosinoa amin'izao fotoana izao. Ny andindininy miaraka amin'ny France 24. Ny anjadin'ny horohorontany mirefy 4 ray amin'ny marika Frigidaire indray tany atsimon'ny Pekin omaly. Raha ny taremarika vonjimaika nivoaka io maraina io, 120 sy 300 ireo olona namony ainy tao anatin'izay. Mbola mitoetra amin'izao ora izao kosa ny asan'ireo mpamonjy voina miisa 7,000 mijery ireo olona maratra sy ny anjeran'ny trano. Miisa 2,000 aloha hatreto ny salanisa navoaka ny ivon-gazety ofisialy ao Chine. Ny alahady tamin'ny 460 tany an-toerana tao amin'ny tanànan'ny Yunnan ao avaratra atsinanan'ny Chine no nitrangany ny horohorontany hatrany amin'ny 10 kilometatra ambanin'ny tany ny tanjany raha ny nambaran'ireo manam-pahaizana geofizika. Betsaka ny fahasimbana ary isan'ny teraka ny fahatapahany fifandraisana sy ny herinaratra omaly ariva nitrangany ity loza ity. Ny distrikan'ny Ludiana no tena nisian'ny fohy be ary ny zakamafy izany ireo mponina miisa 4,000 sy 9 sy roetsy. 470 sy 100 ireo mponina namony ainy tao. Raha ny antotanisa nivoaka nomeny mpitondra fanjakana 2,000 sy 1 ala ireo trano rava tanteraka, 3 alina no simba. Mpitandro filaminana miisa 504 no efa nalefany an-toerana anampy amin'ny fikarohana ireo mbola tsy hita popoka ankehitriny. Etsakelan'izay dia miantso fanampiana iraisam-pirenena ny filoha Xi Jinping amonjena ireo traboana marobe ao amin'izy ireo vokatry ny fandalovany horohorontany lehibe ity. Efa naneo ny fiaraha-miora amin'izareo sinoa sy ny fianakaviana ihany koa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana raha ny fampitam-baovao ny mpitondra tenin'ny tompona andraikitra ity. Efa 2,000 ireo trano lay nomena ireo traboana hatramin'ny alina, fandriana 3,000 miampy fitafy 3,000 ary akanjo mafana. Raha tsy hivina tamin'ny taona 470 no nitrangany loza toy izao tany an-toerana ka 500 ireo namony ainy tamin'izany.
Tompolasy tompoko vavy aza tonoana ny manaraka ny fandarana Coolsport izay anaranao ireo vaovaontsongadina nandritra ny lalao fifaninanana Afrobasket izay notanterahana tetsy Mahamasina ankehitriny ary iarahanao amin'ny Marjona sy miarana moa izany fandarana Coolsport izany. Ny tena kosa mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.